Aleloia. Mahasoa antsika ve le teny. Amen. Ilayntsika charge. Ilayntsika charge fa raha vao tsy charge tsika, raha vao vita dia misy zavatra hafa miditra ao. Fa mila charge tsara tenin'Andriamanitra tsika. Rehefa charge tsika miala maina ny devoly. Ahoana le fanoarana le zavatra lazainy Jesosy hoe rehefa miala amin'olona ray fanahy dia lasa izy mandeha makany eny efitrano. Dia rehefa any izy dia ozy izy hoe tena ohatrany s'ennuie be za ty. Izy aloha hiverina any amin'ilay nialako. Raha vao tonga ao izy ozy dia ahoana maka fanahy fitondra izy dia miditra ao. Inona mahatonga azy tafiditra tao? Mahatonga azy niditra tao dia nisy banga tao. Niala fotsiny le devoly fa tsisy plasina ray azy tao. Beta be ny olona devoly fa tsy mandray izy avy eo pira mahazo azy. Pira mahazo azy. Tsy vita ny esorina devoly fotsiny ny olona dia ampy zay. Nisy raha zay moa niaraka taminay vahiny izy fa nisy fotoana zay nitoro-tany am-piangonana dia nisy adala. Dia tamin'izany nanombonomboka tao amin'ny fitoriana. Dia ndao esorina devoly. Toy za ozy izy tsy te hanala devoly an'io. Mbola raharaha be ny azo an'io raha esorina devoly io avy eo verina indray ny devoly fanampiny. Tiana amintsika hoe raha vao tsy feno an Jesosy tsika devoly petera mandehandeha tahaka an'iny lioana mierona mitady zay arapany. Mandehandeha io mitady zay arapany. Vao mahita irika eo aminao izy azo arapaka ty tonga dia arapany ianao. Na inona plasinao, na apôstôly ianao, na mpaminany ianao, na pastery ianao. Moa le mpitory zay na pastery international ary ianao. Rehefa tsy miampina ianao ny devoly tsy misangisangy aminao zany. Mety tena tafatoetra tsara ianao androany, tafatoetra tsara ianao. Fa tandremo fa tsy vita ny ady. Miandry ianao any amikendry-tohana foana ny devoly. Tsika izay nijoro vavolombelona rehetra teo, tsika izay nizara tenin'Andriamanitra rehetra teo, aza mipetrapetraka. Tsy faly aminao ny devoly. Ozy hoe tray, niampy ny miaramila an'ireto. Dia efa mikitika Satana any hoe ihany nareo maso manokana. Dia raha maso manokana ianao mandra-pahitany zay irika anapotehana anao. Tiana lazaina amintsika hoe miambena, miambena. Zay mahatonga Paoly miteny hoe tsy mihevitra na efa nazo fa zavatra ray aloha no ataoko manadino tany aloha rehetra ary miezaka hanatratra ny marika tahaka nanatraran'i Jesosy apetraka amintsika tsy raray avy zany. Fa be da be ngeny efa nitory salama zao hoe be da be nefa tena hoe nitoetra ary tena nampibebak'olona, namoolona, na nasitran'olona, na nafak'olona. Fa jerenao ny fiainany amin'izao fotoana potiky Satana, potiky Satana. Satria nahoana devoly mandehandeha tahaka lioana mierina mitady zay arapany. Alohan'iny petera dia miteny hoe miambena sy miambena sy mivavaha. Fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka lioana mierina mitady zay arapany. Ny fanafody afahanao miambina zany, tsy horombasana le ratsy. Afahanao mijoro vavaka, vavaka, vavaka. Rehefa mivavaka ianao misy afo manodidina anao, tsy afaka kitikitihana izy anisy ianao. Fa aza tsy mivavaka ane, aza tsy mivavaka nefa matoritory, aza tsy mivavaka nefa mijerijery tele, aza tsy mivavaka nefa variana manao domina, manao ramina, manao baolina. Tsy azanak'Andriamanitra tsony zany raha lasaina bafy. Raha manam-potoana tsika dia aleo mivavaka. Raha manam-potoana dia aleo mianatra tenin'Andriamanitra. Tsy ho lanilaniana tsony amin'ny tsisy antony ny fotoana. Amen. Halleloja. Tsy lalàna zany fa zay ilay miambina, zay ilay miambina, zay ilay mahatonga ilay torakovitra rehefa mitona an'ilay safira. Satria safira iny fa tsy fasika, halan'ny olona, siblen'ny olona, siblen'ny olona. Tsy azo fiainana ny tanàna miorina tapitendrim-bohitra. Ianareo ny falasin'ny tany, ianareo ny fahazavan'izao tontolo zao. Dia efa midéclaré guerre ho an'i Jesosy ianao rehefa nijoro nitory teny teto ho an'ny Satana. Nidéclaré guerre ho an'ny devoly tsika, matoa tsika nitsangana nitory eto am-bobao, amin'ny télé, amin'ny radio, eny an-dalana. Tsika mijoro vavolombelona rehetra eo, déclaré guerre ho an'ny devoly tsika. Tsy tapitra io raha tsy tonga amin'ny lanitra Jesosy.
Halleloja. Fa zao voalaza Jehova hiady ho anareo fa ianareo angina. Halleloja. Jehova hiady ho anareo fa ianareo angina. Misaotra. Miambena raha lasena bavy. Miambena tomoera tsara ao am' Jesosy. Ary zao a zavatra anapiko an'ilay rehetra teo dia zao. Potika ny fiangonana am'izao fotoana. Potika ny fiangonana. Satria nahoana efa niditra tao Satana. Ary efa niditra tao Satana dia ny fisainany no entiny. Resaka vola no manjaka. Ary rehefa eo ny vola dia ny vola miaraka amin'ny firehareana. Ny vola miaraka amin'ny fizahozahoana. Ny vola miaraka amin'ny fijangajangana. Ary misy antony Jesosy ny teny hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo. Niditra Satana ao amin'ny fiangonana satria nomena plasy. Nomena plasy. Nakatoerana mihitsy. Dia tsy hitanao amin'ny fiangonana intsony Jesosy. Marary ny fiangonana. Ary raha hiezaka hanavitra ny fiangonana ary ianao, roany ianao. Efa vitanao ny anjaranao anasy ny tompo. Aza amiray tsikombakomba amin'ny ratsy. Aza amiray amin'ny asa maizina tsy mahavoka-tsoa. Fa aleo mananatra an'izany. Mivoaty eo aminy. Mazava ke zany resaka zany. Mazava ne zany tenin'Andriamanitra. Tia antsika Jesosy. Ary matoa tia antsika Jesosy miteny amintsika. Ary tsy tia nopotika tsika. Raha ny pasteranao olona ao anatin'ny fijangajangana. Raha ny pasteranao olona ao anatin'ny fitiavam-bola, saim-bola, ary tia vola. Raha ny pasteranao anatin'ny firehareana sy ny fizahozahoana. Tsy afaka mandefitra amin'izany ianao. Tsy afaka andefitra amin'izany ianao. Fa tonga dia miteny Jesosy hoe mivoaty. Tsy azo iaraha-monina zany, tsy azo iraisana tsikombakombo zany. Tsy azo leferina zany. Zay mantsy ny sentiment. Loza hiarako ihany. Fantatro ke fa ratsiny ao e. Fantatro ke fa mivoky fahafolo-karena fotsiny. Fa tsy mangatsika ny fanahiko dia aleoko makao ihany. Dia tsy renao fa ianao efa congélé mihitsy ao. Congélé ianao. Tsy mangatsika fotsiny fa congélé. Fa ny tenin'Andriamanitra zao dia mivoaha. Mivoaha amin'izay zavatra tsy mety rehetra. Amin'izay fahalitoana rehetra. Fa Jesosy mijerena. Toetra anankiray tsy hita amin'ny fiangonana intsony nefa tokony ao anatin'ny fiangonana ary tena toetra an' Jesosy dia ny fahatsorana. Na hoe simplicité. Simplicité de l'évangile na simplicité de Christ. Zany hoe ny fahatsorany filazantsara, fahatsorany Jesosy Kristy. Aiza izay fahatsorany Jesosy zay amin'izao? Hitanao amin'ny fiangonana ve? Iza mahita amin'ny fahatsorany Jesosy? Fahatsorany Jesosy, ny simplicité an' Jesosy ao amin'ny fiangonana. Zay andehananao rehetra. Iza no mahita ny fahatsorany Jesosy ao amin'ny mpanompon'Andriamanitra, izay milaza fa mpanompon'Andriamanitra. Ataoko fa kany amin'ny 90% tsy ao anatin'ny fahatsorana, simplicité. Rehefa miala amin'ny simplicité an' Jesosy ianao, fahatsorany Jesosy ianao, lavo anao zay. Lavo anao zay. Fa io fahatsorana io toetra an' Jesosy ary mila toetra ny fiangonana. Tatoato dia averan'i Jesosy janona foana amin'ilay Korintianina iny. Amin'ilay voalaza hoe tandremo fa misy Jesosy hafa, tandremo fa misy Jesosy hafa. Dia ao anatin'iny teny misy Paoly hoe matahotra fa sao dia ny sainareo voaloto hiala amin'ny fahatsorany Kristy. Natahotra mihitsy Paoly ho an'ny Korinto. Hoe matahotra fa sao dia ny fomba fisainanareo reo, fomba fijerinareo reo, fomba fiteninareo reo, fomba fiakanjonareo reo, fomba fitondran-tenanareo reo hiala amin'ilay fahatsorana ao amin'i Jesosy. Zany hoe mila hitoerana ny fiangonana, hiverena ny fiangonana dia io fahatsorana ao amin'ny Kristy io. Simplicité de l'évangile, simplicité ao amin'i Jesosy. Raiso kely ny tenin'Andriamanitra amakiantsika an'izay. Korintianina faharoa toko fa 1:12. Korintianina faharoa toko fa 1:12. Zao ny voalaza. Andininy fahatelo. Korintianina faharoa toko fa 1:12
andiny ny fahatelo. Fa matahotra aho fa andrao ny sainareo ho simba hiala amin'ny fahintsim-po sy ny fahadiovana amin'ny Kristy, tahaka ny namitahan'ny menarana any Eva tamin'ny fiendreny. Marina ny fatahoran'i Paoly. Ary Paoly mijery ny fiangonana amin'izao fotoana dia hozy Paoly hoe tena, hozy Paoly hoe simba niala tamin'ny fahitsim-po, niala tamin'ny fahitsim-po, niala tamin'ny fahadiovana. Corrompu ny fiangonana satria tsy niambina. Alléluia. Apetraka amintsika izany teny izany. Toetran'i Jesosy simple, tsotra, fahintsim-po. Raha ianao manokana miaraka amin'i Jesosy, nandray an'i Jesosy, hita ao aminao ve izay fahintsim-po zay? Hita ao aminao zay izay fahatsorana zay? Hita ao aminao ve izay simplicité zay? Inona mifanohatra amin'ny simple na tsotra? Sarotra, compliqué. Raha miresaka aminao ve ny olona, mijery anao ve ny olona eny an-dalana, miaraka aminao ve ny olona, ka raha antaniana le olona manahoana iny olona, hoe tsotra izy iny. Tokony izay no mivoaka vavan'ny olona raha an Jesosy ianao. Fa raha ny olona no miteny hoe tsy compliqué be miaraka amin'iny, mieritrerety ianao zay. Sarotra be raha iny, sarotra raha miaina be iny. Mieritrerety ianao zay. Mieritrerety ianao zay. Fa ny fiangonana dedavin'i Jesosy raha lasaina abavy, fiangonana tsotra, olona tsotra. Ary miaina tahaka ny fahatsoran'i Jesosy, fahatsoran'i Jesosy, fahintsim-pon'i Jesosy. Mila miverina ao amin'ny fiangonana zay fahintsim-po zay. Raha te hita ny voninahitry Jesosy tsika. Mila miverina ao amin'ny fonao, sy amin'ny fomba fiainanao, fomba fitenao, fomba fihetsikao zay. Fahintsim-po zay. Raha tianao hita ny voninahitry Jesosy. Raha tianao hita ny voninahitry Jesosy. Alléluia. Ahoana nalazain'i Jesosy any amin'ny filazantsara rehefa aniraka ny mpianatra izy? Indro zao maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry avoan'ny ambodia. Dia inona ny consigne nomeny Jesosy? Koa endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Soyez simple comme la colombe, simple. Nitoetra tahaka iny Jesosy amiko sy aminao, simple. Tsotra ve ianao sa be kipitsipitsiny? Tsotra ve ianao sa be artifisy? Endrika ety ivelany. Fa ny zavatra tediavin'i Jesosy raha lasaina bavy tia no hitan'ny olona, tia no hitan'ny fiangonana, toetran'i Jesosy simple. Tsy miankina amin'ny fari-piainana nefa io, tsy miankina amin'ny fari-pahalalana, tsy miankina amin'ny fari-pahaizana, tsy miankina amin'ny saranga. Fa ny olona rehefa manana an Jesosy ao aminy fanahy mivoaka ho azy le fahatsorana. Halleluja. Toy an'le rehetrarehetra teo ihany, ampidiry fotsiny Jesosy, voaka ho azy ny fahatsorana. Raha tsy mivoaka ny fahatsorana, mieritrereta. Sao dia ao Jesosy fa tofoka. Sao dia ao Jesosy fa misy zavatra manepotra. Fa zay mihitsy ny afatra Jesosy hoe maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry avoan'ny ambodia. Raha ohatra atao amin'izao fotoana izao dia miteny Jesosy hoe maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry avoan'ny ambodia, aza mizesta. Halleluja. Tsotra, simple. Halleluja. Ny ao anaty raha lasaina bavy ny zava-dehibe. Nasaroton'ny olona ny fiarahana amin'i Jesosy. Nasaroton'ny olona ny fivavahana. Nasaroton'ny olona ny fiangonana. Nasaroton'ny olona ny fiarahana amin'ny tompo. Fa io Jesosy io tsotra io raha hitanao io ny aina teto tany. Raha mamaky ny tantarany ato anaty Baiboly ianao, tsotra io. Ahoana izy voazany? Matthieu 11:28. Malemy fanahy sy tsy miavona am-po. Je suis doux et humble de cœur. Inona moa zany doux sy humble de cœur zany? Fahasorana ane zany. Ka raha ohatran'izany Jesosy, moa tsy tokony ohatr'izany va ny toetrako? Toetranao mitory tenin'Andriamanitra.
toetranao evangelista, apôstôly, mpaminany, mpampianatra, paster, aiza le fahatsorana, aiza le fahalemem-pahamasy, le tsy fiavonavonam-po mifanohatra amin'izay misy, miavonavona misy, mirehareny misy, mizaozao misy. Hanika tsy hitanao Jesosy, takony Jesosy. De rehefa mizaozao anao, mireherenao, de volo maninona mandeha tahaka ny liona mierina mitady zay arapany. Ina anao fa nirehire kely indray mandeha, de volo igny ny tompon'ny fireharehana sao tsy fantatrao. De volo ny tompon'ny fireharehana tany an-danitra, Losifera na ongana. I Satana na i Losifera i anjely noforonina, ary feno famirapiratana, feno vatsoa, feno fahatsarana, nandeha tambony vatsoa, fa nahita ny fahatsarana izy de nahodiny ny olona, ny detourneny. De rehefa ny detourneny ny olona, tsy ho any amin'Andriamanitra, tsy ho amin'i Jesosy Kristy, fa hijery azy. Halleloja. De ohatr'izay ny amin'izao fotoana, detourneny ny mpitondra fivavahana sy ny mpivavaka ny olona rehetrarehetra, tsy hijery an' Jesosy fa hijery azy. Tia ny tranonay katedrala, tia ny tranonay tilikambo vao namboarina, efa presque 1 milliard navitanan'io. O re olona, taiza Jesosy nanao katedrala, taiza Jesosy nanao tilikambo, taiza. Ka raha tsy nanao tilikambo Jesosy, inona no anaovako tilikambo? Halleloja. Tsotra Jesosy raha lasaina bavy, tsotra Jesosy, ary tsotra fa manafotoana. Tsotra de manafotoana, nanafotoana ane zany Jesosy zany tao amin'ny baiboly, nanafotoana zany, ary io fahatsorana io manafotoan'olona. Andeha sakafo mpianatra, tsy manasa tanana zalahy. Tesitra ny fariseo. Ahoana koa nareo tsy manasa tanana ty? Mahafinaritra ahy Jesosy io. Simple kely io. Tonga many Jesosy. Enao rehefa miaraka amin'ny Jesosy zany, na iza hiteny ratsy anao eo, na iza na ratsy anao, na iza nensika anao eo, reraka fotsiny. Halleloja. Fizana fotsiny. Jesosy miandany aminao foana. Tsy nanasa tanana ary Peterako, nonako. Tsy nanasa tanana ary Jakoba, tonga de nikendry toa, tsy manasa tanana reto. Avy avany Jesosy. Raha ohatra izy atao amin'ny terme zao ndretra, aveleonareo izy. Lo izy hinana tsy misasa tanana fa tsy maninona zany. Simple Jesosy. Be protocole, fotoana be protocole. Jesosy ny teny fotsiny, tsy miditra ny vavaka eny maloto hoe. Tafotoana. Simple Jesosy ki mihinam-bary zany, tsy nisasa tanana zareo ny hinana mofo, tsy miditra ny vava maloto. Fa sy mivoaka ny vava maloto, takina ny fariseo, takina. Tonga amin'ny andro sabata. Ny andro sabata zany ho an'ny jiosy. E misy koa moa miteny hoe jiosy gasy. Tsy manao inino io rehefa sabotsy. Na mandrehatrafo ary tsy ataon'io. Na ty andrehatrafo ary zany de tsy mahazo mandrehatrafo. Sabata. Tsy mahazo mandeha anao na 1 kilometatra ara. Sabata. Eo amin'ny place foana ianao zany. Sabata. Tsy mahazo manao ninino. Vao maty masoandro amin'ny zoma hariva, tsisy ninona atao marany sabotsy. Nefa amin'izao fotoana sabata hono efa izy mirahira, mandeha 4 kilometatra. Dera hono fa sabata, nga sabata zany raha tena anao sabata ianao mipetraha ao an-trano. De aza mivoaka mandeha midera makany amin'ny trano fivavaha. Fa zay ny tena sabata, mipetraha ao an-trano aza manao ninino. Parenthèse kely zay. Nandeha Jesosy tamin'ny sabata, amin'ny sabata tsy mahazo manao ninina, nisy olona maty tanana atao sinagoga. Hoy Jesosy, jiro ny tananao, sitrana ny tanana. Andro sabata io, tesitra le fariseo. Nareo rehefa te Ostrana za tonga ty amin'ny sabata fa andro hafa tonga ty. Simple Jesosy io de manafotoana. Halleloja. Betabe ny tafotoana amin'izao toriteny zao satria simple ny toriny. Ary mandray le ten'Andriamanitra simple. Jesosy ary zanak'apondra ny tengenany. Izy ianao no hitaingy tsovaly. Izy ianao no andeha hitaingy tsovaly. Jesosy le mpanjaka sy tompony tompo ary apondra ny tengenany. Tsaka. Tsy azo manao mihoatra noho ny any Jesosy a. Amin'izao fotoana dia arentirety ny zavatra ara-nofo, zavatra hita amin'ny maso, arentirety. Ary manao fifaninanana ny antoko-pivavahana. Matazaka mazaka olona 3000, mazaka olona miditra indimy isan'andro, fa miditra indimy isan'andro fa inona ny sakafo hohaniny ao? Inona ny rano sotrony ao? Marary fiangonana, tsy simplicité, hiditra ao am-piangonana.
fifaninanana ny miakanjo ao simple atsony e raha zao no entiko makany amin'ny trano misy tilikambo etsy amboba oetsy gaga izy ahoana ty manao jinina sy lobaka ty na rehefa mafana be migaingay nohatra n'iny nareo lobaka gilet cravaty palitao efa mifono mitsemboka tsy esorona simple ao am' jesosy raha lasena bavy simple ao am' jesosy aza mba compliqué mba tsotra teneno akaikinao hoe mba tsotra tahaka an' jesosy mba tsotra tahaka an' jesosy simple zany jesosy zany so de verina hoe zahatra tsisy antony zany toriny zany fa miakina am'izany ny tsoahan'ny satana aminao satria tsy voarebirebiny ianao am'rendrarendra zao tontolo zao ny fiangonana e voarebirebiny satana am' zavatra zao tontolo zao e voarebirebiny satana am' zavatra zao tontolo zao amin'ny materiel matérialiste fiangonany laodiki matérialiste ananany daholo ty rehetrarehetra ty tsisy mahory azy moderne manaraka ny teknôlôjia tena ordinatera daholo mandeha tsisy baiboly taratasy tsony tsisy maharatsy ny teknôlôjia tsisy maharatsy ny teknôlôjia fa le toepo matahotra ozy paoly sao de voaloto ny sainareo hiala amin'ny fahatsorany kristy ny olona am'izao tena tsy tsotra tsony izy amin'ny teny fa tsy maintsy manao robe pastoral ny pastera aizao anaty baiboly misy an'izany hoe tsy maintsy manao robe pastoral ny pastera izy amin'ny teny fa tsy maintsy asiana n'le fotsifotsy manakenta eto malakenta fotsiny za esory any tsisy iderako an' jesosy tsisy irako an' jesosy halleloia izy amin'ny teny fa rehefa andeha moka de voly a de tsy maintsy anao akanjo fotsifotsy izy amin'ny teny an'izany azy ao anaty baiboly halleloia compliqué ny olona compliqué sarotra aza mienatra ianao raha am' jesosy mitoetra amin'ny fahatsorana na deux chevaux raha ny tomobile anao tsy mampaniny zany raha lasa anabavy mandeha amin'ny deux chevaux anao miaraka am' jesosy misy ke pastera mpanompon'andriamanitra menatra izy raha latsadasaka kely ny gamma ny tomobilany satria nahoana voaloto ny sainy le nakala fanahy jesosy tao tany anefitra io tsy azo jesosy fa ny olona no azo avy eo jesosy efa nalainy mihitsy tany tendrombohatra ampisehoako anao raim-pimaso reo rehetra eo anao reo raha miankohaka eto amiko ianao za miteny anandreo fa reo pastera manam-bola be reo tsoroko mihitsy zany reo pastera manana trano vilasy ny sisa reo miankohaka atao amin'ny satana reo ary mbola miankohako ao reo hatramin'izao marina ane zany ary io rivotra mitsoka avy any États-Unis io rivotra mitsoka avy any Afrika io tonga eto Madagasikara ny modely ny pastera rehefa hoe paster zany enao mahita chevalier mangirangirana tory-teny eto izy de mangirana makany amin'ny masonao ny peratra miditra eo izy efa seza manokana anazy tsy mahazo mipetraka eo anao fa izy no mipetraka eo mandeha izy entina ny baiboliny ore olona aiza misy an'izany mandeha izy tapirozy mihitsy eo nitsenana azy jesosy raha nahita an'izany nitsoka jesosy tsy ao am' jesosy fa ny pastera sy ny mpaminany sy ny bisopy falery am'izany mandeha amin'ny tapirozy tonga etsy amin'ny varavaranlanitra ianao midy io halleloia satria ny fonao mijangajanga fonao mirehare ny fonao tsy tsotra ao am' jesosy halleloia malahelo igny fanahy masin'andriamanitra am'izao fotoana satria tsy hita intsony le jesosy tsotra tsy hita intsony le jesosy tsotra zay taloha rehefa manao gala evangelika zany tondra valizy mihitsy ianao gala evangelika teo anatin'ny gala evangelika anankiray fa misolo akanjo indimy ianao iraray de tia ny akanjo tapitra ray de lasa anao makany amin'ny polisy any solo akanjo kely any voaka ndray fangany akanjonao nyjeren'ny olona sotra ny jesosy fa nafahany tam'izany rehefa ira zao de tia niatra amin'ny farany radony roa mireto zao ihany fa tsy andany andro isolo akanjo apiditra akanjo fizahozahoana friariana ny akanjon'i jesosy mila tafina raha lasaina bavy de vita tsy mila tenu zany tsy mila tenu zany anamasina tenu aiza misy hoe anamasina tenu anakoral zany ny fonao amasinina ny fonao amasinina masina ho an' jesosy am'izao fotoana ety ivelany namoaka roby namoaka
namoaka tenu zay dia hanao concert zay no ny famoahana tenu. Re olona aiza tena lotony satana, inona ny ilana an'izany, tsy tenu anao jerenay Jesosy ny ilainay ho hita, olona sitrana, olona afaka, olona mahiratra, olona bebaka. Vita concert anao, olona firy ny bebaka atao? Satria voaloto, olona simple na lilain Jesosy raha lasena bavy, simple. Nisy nandray DVD tamin'ny herinandro iny dia nanontany tamin'ny rana bavy hoe izy moa zany pasteur. Dia izy hay pasteur zany afaka manao body. Hay pasteur afaka manao t-shirt fotsiny manao lobaka. Fizy andefa tsy afaka manao t-shirt fotsiny sy manao lobaka pasteur. Pasteur zany dia palitao sy le mikendainy eto foana. Mba tsotra pasteur, mba tsotra ry apôstôly, mba tsotra ry mpaminany. Asa mampanompo olona, asa vela hoentin'ny olona ny kitapinao sy ny valizinao sy ny fiaranao hoeto a. Halleloja. Afaka voako ty toriteny ty dia entinao zaraina any. Halleloja. Tsara Jesosy, tiana ho hita Jesosy dia zay mahatonga anay miteny an'izany, satria tsy hita intsony Jesosy. Concert gospel akasary zay fa hanao afisy tsotra miaraka amin'ny Jesosy, ianao makiazy efa takiny. Tsotra ianao raha lasa nabavy, tsotra ianao raha nabavy ny tiany Jesosy. Volonao maintimainty mbola lokonao menamena. Tsotra. Vakeo mpitoriteny toko fahafito, andininy fa 720. Mpitoriteny toko fahafito, andininy fa 720. Nanorana ny mpitoriteny io dia Solomon zany nahita fiainana zany, nanakareny zany, nanambolo zany, nanana biby fiompy maro zany. Fa hoy Solomon hoe zavapoana dia zavapoana, zavapoana dia zavapoana sy misambo-drivotra ny zavatra rehetra, tsisy antony, tsisy zavapoana. Dia ianao irehere amin'ny zavapoana. Toriteny toko fahafito andininy fa 720 iza mahita an'izay. Indro izao ihany no hitako, nataon'Andriamanitra mahitsy ny olona. Kanjo nanino? Namorona saina hafa maro izy. Ty toriteny lazaiko anao ty tsy foroporoniko sy etiko amin'ny sentiment fotsiny, atao anaty baiboly zany. Toriteny toko fahafito andininy fa 720. Nataon'Andriamanitra mahitsy ny olona fa namorona saina hafa maro izy. Raha ohatra ny baiboly traduction français courant vakinao amin'io dia hozy izy hoe Dieu a fait les hommes simples, droit et simple, mais il a inventé beaucoup de détours. Manao détour any miodikodina raha hoeto amin'ity caméra ty anitsy eto mbola mivoaka ary aloha, dia mihodina amin'io Toyota io dia mivoaka eto ray dia mihodina ato dia zay vao maketo amin'ity caméra ty. Re olona miaraka amin'ny Jesosy eo amin'io caméra io tonga dia eto dia tonga. Zay nataon Jesosy tao amin'ny baiboly inge dia tafotoana ny olona. Ianao anatonany Jesosy mbola amin'ny akanjo, mbola ravaka, mbola sisa. Jesosy raha lasana bavy simple, zay nitiavako azy. Tsy mijeriny aty ivelany izy. Ny olona no mijery anao izy, sauvy ny kapanao andeha hivavaka, sauvy ny kiraronao andeha hivavaka, sauvy ny patalohanao andeha hivavaka. Nga ny patalohako nijereny Jesosy, nga ny kiraroko nijereny Jesosy, nga ny podiako nijereny Jesosy, ny foko nijereny Jesosy. Halleloja. Nataon'Andriamanitra tsotra ny olona fa namorona zavatra maro izy. Hozy izy hoe ny kompliken'ny olona ny fiainana. Kompliken'ny olona ny fiainana. Nanomboka tany amin'ny Adama sy Eva io dia efa komplikeny. Nanota dia inona ny nalaina? Ravina. Zatra simple, ny rahan Jesosy manadio azy. Andriamanitra mihitsy ny tena hoe sory-tany ny ravikazo iny. Tia ny lamba hitafianareo. Tia ny lamba hitafianareo. Ny sorina ny ravina. Satria Jesosy ny ilaina. Fitafiana ho tafianao Jesosy. Simplicité amin'ny Jesosy. Le fahadiovam-po amin'ny Jesosy. Ahoana efa voatory teto. Nohon Jesosy indray andro tsy nahita ninona tamin'ilay aviavy. Raviny be fotsiny tamin'ilay aviavy. Aza misy voa aminao tsono izy.
beta be fiangonana am'izao fotoana raviny fotsiny sisa raviny midoroboka tsara loko tsara rafitra fieny voninkazo madio miloko ao jesosy fa za no mijery ao fijangajangana ato fangalaram-badin'olona ato fangalaram-bola ato kolikoly ato langy ato inona daholo ty rehetrarehetra ty simple tsony o satana ny miditra ao ka vola miditra ao fijangajangana any ao zay raha vao paster zay misy vehivavy ohatry ny miaraka amin'ny foana ankoatra vadiny e mitondra ny valiziko ty miaraka bras droitko fijangajangana zany ny aty baiboliko ty za ihany mitondra azy ary zany miaraka amiko ny vadiko ihany vadiko rery fa tsisy ranabavy iaraka amiko hoe mpiara-miasa akaiky amiko zany eo iaraka amiko eny akaiky eny misy ranabavy eo mpiara-miasa fa ny pastera mody hoe ranabavy ty mpiara-miasa ao amin'ny tompo ty fa mijery anao any abatika any fijangajangana matsiravina any ao ary betsaka ny hitan'izany dia niala tany amin'ny fivavahany tany mercenaire jiolahy mpangalatra mieboebo mirehare tsy hitanao jesosy fakio ndraiky eny lioka toko enina ambe folo andininy fa 5 ambe folo lioka toko fa 4 ambe folo andininy fa 5 ambe folo inona ny voalaza ao ianareo dia mpanamary teny eo masony olona Andriamanitra mahita ny amponareo zay zavatra heverin'ny olona ho ambony dia ahoana fahavetavetany eo mason'Andriamanitra zay zavatra heverin'ny olona ho ambony fahavetavetany eo mason'Andriamanitra raha ohatra ny critère hitenenanao hoe kristianina critère alainao ny any amin'izao tontolo zao fahavetavetana zany raha hoe kristianina dia manam-bola be manana trano be manana fiara be esory fotsiny le kristianina dia manao ka mantatra tsika hoe fotom-pisainany zary io dia apetao le izy fotom-pisainany zao tontolo zao dia rehefa fotom-pisaina zao tontolo zao dia ozy jesosy hoe fahavetavetany eo mason'Andriamanitra fahavetavetany eo mason'Andriamanitra fahaveriko ihany ary tsara be le afatra rahalahy teo hoe tsy andeha anapotika tena akory zany hoe animba sy andratra ny tena fa zay fahasoavana nomen'ny tompo anao fanomezana nomen'ny tompo anao mitoerana ny fanetretena fa misy miazakazaka ny eo anatin'ny fitadiavana vola mankareny io i Paul dia mpaminany tena nampiasain'i Jesosy tena mahery vaika mihitsy tia naminany izy eo amin'ny Timoty hoe amin'ny fotoana farany ny olona angidy hitsofina tsy te heno teny tsisy klemantsony dia amorona mpampianatra ho azy izy dia ampianatra zavatra afaka araka ny filany araka ny nofony dia rehefa aveo iny hitarika filana maro dia rehefa mitarika filana maro dia misy fitadiavana vola sy arena voaketsa tsy magaky ianao raha mahita amin'ny gazety aveo hoe pastera niditra any amponja niditra any amponja satria voaroroy amin'ny resaka vola pastera niditra any amponja satria nanolana vehivavy satria rehefa miditra ao mamona miditra ao satana miaraka ao foana fijangajangana lazaiko anao zany lazaiko anao zany tsotra tompoko tsotra ny eo amin'i Jesosy tsotra ny eo amin'i Jesosy tsotra ny eo amin'i Jesosy tsy be filirony tsy be fihetsiketsehana raha me mahazo vola hitoriako an'i Jesosy amanako ny manitra halleloia fa tsy hoe anaovako zavatra isehosehony aty ivelany io le hoe fahatsonana le ao amin'ny Korintiana io dia dikan'io le hoe pure raha amin'ny teny grika io dikan'le fahatsorana dia hoe pure tsisy artifice tsisy kipitsopitsony tsisy mélange fa pure filazantsara pure halleloia tena tia nampiaraka amintsika zany lasaina bavy iainantsika araka ny tenin'Andriamanitra ny vonona amatarana ny azo ny vonona amatarana ny azo aza mijery ny teny tokony ambava fotsiny fa jereo ny fiainany miaina amin'ny fahatsorana ve miaina amin'ny fahatsorana ve tohina koa tohina mihitsy ny fondra ny andro tamin'ny herinandro iny
na eny hoe folohan'ny repoblika teo aloha tsy nanao ny anniverserany fa mahantra be ny any atsimo kere de aloha ny tsy manao anniversera ambaka an'izao tontolo zao ny fiangonana zao tontolo zao malala hoe aloha tsy manao anniversera fa makere ny any atsimo ny fiangonana tsy miraraha zany fa anniversera amin'ny pastera poka be aka spasy mihitsy anaovana sakafo ampanjairana akanjo vaovao ampanaovana kiraro vaovao anaovana lobaka vaovao ny olona kere aiza le fahatsoranao am' jesosy aiza le fahatsoranao am' jesosy mahantra ny fiangonana mahantra ny fiangonana satria robana ny fiangonana robana misy mercenaire ao misy mpangalatra sy jiola ao aka ny volanao aka ny fanananao aka zay anao amokisana anazy fa Paoly de niteny mihitsy hoe ny ray aman-dreny ny tokony hany zanaka fa tsy ny zanaka ny tokony ho an'ny ray aman-dreny halleloia tiany Paoly tenena am'izany de zao za apôstôly za mitory anareo na ny tenako ary vonoina ho anareo foko zany raha za ry atolotra ho anareo ka hatsara ny fananareo foko zany ary zany mame ho anareo fa am'izao fotoana ianao contraire en Paoly contraire en Paoly manao compte rendu école c'est reo daholo hoe fils de paix andreo iza no bebe iza manamanana takio am'izay isam-bolana ho anahy contraire contraire avy eo iny anaovako vila avy eo iny ividanako fiara avy eo iny anaovako zao rehetra zao sisa tsy lany avy eo entina amin'ny fijangajangana volanao aza alefa any amin'ny zavatra maloto volanao aza alefa any amin'ny zavatra maloto fa miray tsy kombakomba sy miray rasy ianao raha olona ao anatin'ny fijangajangana olona ao anatin'ny fahalotona olona ao anatin'ny tsy fahamarinana manomezanao ny volanao teny Jesosy zay halleloia zay tsy miasa aoka izy tsy hinana zay ny lazain'ny Paoly tao amin'ny Tesalonika hitanay fa misy olona tsy miasa aminareo fa mipetrapetra fotsiny zao ny lazain'ny tompo lazaiko aminareo teneno kely zay tsy miasa ao raha ny hafa fotsiny ndana miasa fa zay tsy miasa aoka izy tsy hinana misy nke tsy asa amin'ity fivavahany ity fa hanao business tsy nandeha filerany tany ary misy pastera misy ao ananao tsy nandeha filerana vente na fourniture de bureau de nijanona vente na fourniture de bureau fa aloha manao pastera ino no nandeha de nandeha ny dimy sy ny sisa de nahazo vola fa zay tsy miasa aoka izy tsy hinana tsy ho atao fitadiavam-boly ty tenin'Andriamanitra ty fa zay aty ary nomena halleloia zao ny lazain'ny Paoly mamaky ianao ny asan'ny apôstôly toko fa 20 9 rehefa any an-trano hoe sy ny manaraka rehetra ozy Paoly fantarareo izy fa zay tsy naniry volamena anareo zay tsy naniry ny vola fotsinareo zay tsy naniry ny lamba anareo fa zao no nataonay ty tananay ty ny asa andro manalina azonay sy zay rehetra miaraka aminay mivelona afatra mipetraka ao antsika zany tsy hoan'izay mandreny tenin'Andriamanitra tsy no atao hitadiavam-bola ny fitoriana de rehefa mahita ianao ao amin'ny asan'ny apôstôly ao de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tafahoana i Paoly sy Aquila sy Priscilla de niaraka nandeha izy ireo satria nitovy ny asany de nanao lay Paoly mitory teny io nge sady miasa manao lay de gaga ny olona mahita anay raha sady miasa misy tafotoana de tsy tonga-tsony eto sady miasa fa inona ny amalomako vady aman-janako raha tsy miasa inona no ivelomako raha tsy miasa zay tsy miasa aoka izy tsy hinana tsy mametsiny ary tsy miteny any hoe zay manao hoe plein temps hoe tena io mihitsy ny asany rehefa atsony tompo am'izay izy de ny tompo mihevitra azy fa raha za aloha tsy mbola zay ny atsony tompo fa zay ny miasa misy olona tafotoana mahita miandry bus eny an-dalana tsy mazatra azy matsy de le pastera anaty tomobile fitaratry reny foana de mandefa clima ao anaty tomobile zay mazatra azy hoe rehefa pastera de zay mahita anazy milahatra bus de kaka izy hoe iny ve mitory teny aminareo iny ary hitako milahatra bus ery foana tsotra ho am' Jesosy halleloia tsy asarotinao mihitsy io tsotra raha senavavy tsotra ary Paoly de miteny an'izany mihitsy amaranako azy Romanina toko 12 Romanina toko 12 andininy any amin'ny faraparany any ozy izy hoe aza mitady
zay avina vonana aza mihevitra zavatra ambony be aoka ianao zatra ny fietrena. Romanina toko 12 sotra andiny ny 5 Romanina toko 12 andiny ny 5 miray sasaina aza mihevitra zay avina vonana fa aoka mba ho zatra ny fietrena ianareo manetretena amin'ny malahelo. Tompona me fahasoavana azona mahazo ny teny amin'ny teny frantsay ampiasaina zany rehefa men'ny tompo fahalalana. Dia misy mahazotezitra hoe miteny frantsay, misy mahazotezitra hoe mampiasa baiboly amin'ny teny frantsay, misy mahazotezitra hoe mandika teny amin'ny teny frantsay, fa fa mitarika dia mitarika amin'izay tiany ary iny no azona ny teny dia ambara. Satria mazava kokoa izy amin'ny teny frantsay. Hoy io teny io amin'ny teny frantsay, n'aspirez pas à ce qui est élevé. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Zany hoe aza mitady zavatra le mamirapiratra mangirangirana tena hoe ahitananao. Fa hoy izy hoe laissez-vous attirer par ce qui est humble. Zany hoe aoka ianareo voasarika amin'izay zavatra ao anatin'ny fanetretena. Misy attirance mihitsy zany, attiré mihitsy ianao. Aiza hoe izy ianao mandray tenin'Andriamanitra io. Aiza hoe iza mivavaka amin'izao fotoana. Aiza hoe izany pastera sy ny mpitory tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana. Fa za tena miteny aminao hoe ny aspiration ny zavatra tedaviny dia ny any ambony. Tsy any ambony any an-danitra io. Fa ny any ambony ohatran'ny Satana le nitondra an' Jesosy hoe nentiny teny amin'ny avo dia nijeriny rehetrarehetra. Pastera franc-maçon, pastera illuminati, pastera sorcier. Zany zavatra misy. Fanarana pastera ihany. Mpamosavy ene zany. Olona zao tontolo zao nge zany. Satana ngeny ao fa mody atao hoe pastera. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Zay tsotra raha lasaina bavy zay tsotra. Zay mampilamina. Tsisy protocole zany Misy lelan'Andriamanitra ane nampanompon'Andriamanitra tsy accessible misy Ty accessible tsy azo atonina. Misy garde-corps efatra eo na telo. Aiza ianao nahita an' Jesosy na nisy garde-corps. So dia anao hoe Petera sy ry Jakoba tsy garde-corps reny. Aiza nisy pastera sy mpitory teny isy garde-corps zany. Aiza nisy pastera sy mpitory arahana cortège zany hoe iny fa tsenainy ery amin'ny aéroport dia arahana cortège. Raha ohatra iny tsy terena hoe mpitory teny dia hoy izy ny olona hoe député ngamby iny na président de république. Re olona miverina filazantsara tena izy tsika ato dia fahatsorana. Zao voalaza ao amin'ny Jakoba, Andriamanitra manohatra mpiavonavana fa mame fahasoavana ho amin'ny manetry tena. Mame fahasoavana ho amin'ny manetry tena. Jesosy Kristy zany. Fa raha ny olona mireharesy mieboebo efa nilavin' Jesosy izy zay. Fa nilavin'Andriamanitra izy zay, fa niongana izy zay. Halleluja. Halleluja. Androany tena apetraka aminao zany teny zany. Aza vela ho voambakany olona ianao. Aza vela ho lotony ianao tahaka ny lelazain'ny Paoly hoe sao dia voaloto ny sainao. Fa misy tena fotom-pampianarana apetraka aminao hoe mahery ianao, lehibe ianao, manambola ianao, mahomby ianao, sisy ary manan-karena be ianao. Tsy zany tompony izy. Manana ny ampy ianao. Tsy mitrosy ianao. Zay kosa aloha dia marina. Ny zanak'Andriamanitra zany tsy mitrosy zany. Manome zany. Fa tsy be vola nefa zany. Za tsy mampitrosa misy olona mangataka vola dia hoe averiko amin'izao. Eto ano dia aza averina tsony. Mameny zanak'Andriamanitra. Mieritrereta raha ohatra eto isam-bolana mbola misy hotakin'olona trosa foana. Mieritrereta inona no anarahany anao hoe anaraka an' Jesosy. Jesosy anao atao tsy malony trosa. Regleo ny fiainanao. Fa ny zanak'Andriamanitra zany tsy tokony tafiditra ao anaty problème manatosy zany. Tsy tokony ho tafiditra ao anatin'ny entsikenjihana zany hoe teneno fa tsy ahoana izy aloha. Satria tsy isy vola ho aloha. Ny Jesosy ko mahalony zavatra rehetra. Tena labaraka an' Jesosy Indraindray ny vola alaiko, vola tsy ilaiko fa laniko amin'ny zavatra tsisy antony dia lasa miditrosa. Dia avy eo anao hoe Jesosy, laninao amin'ny tsisy antony volako. Mieritrereta kely. Raha misy problème vola foana isam-bolana. Mety mba fitsapana mandalo ihany zany fa tokony tsy zany ny lalàna ny zanak'Andriamanitra.
tokony manana ny zanak'Andriamanitra ary afaka manome tsy mitena hoe manan-karena be akory na manam-bola be fa tsy tokony ho lasa modely ratsy ho an'ny zao tontolo zao sy ho an'ny mpino ho an'ny tompotrano ame hofatrano ndray ve zao eo amin'ity volany ity fa kristianina ve anao sa tsy kristianina tokony manana an'izany ianao afaka omenao ho an'le olona manala baraka an' Jesosy zany. Halleloja, lasa mivadika le izy fa zay tiako apetraka zay hoe misy zavatra tsy mety eo dinio fa fitatanam-bolanao dinio fa ampiasainao vola dinio zavatra ampiasainao so zavatra tsisy antony andaninao vola. Halleloja, halleloja, mba tsotra ao am' Jesosy tsara Jesosy, tsara Jesosy, tsara Jesosy, mba iaina ao fahatsorana ianao, iaina ao fahatsorana ianao am'izao nge tsy anankiray tsony ny papa zao hoe papa ny Vatican raha ihany ny papa be da be zao ny papa eto Antananarivo saika fa misy papa firy izy ny tanatehana misatroka kanjo menamena papa ndraiky io inga papa arsi bisopy compliqué midina faingana ozy Jesosy tsy maintsy mitoetra ao tranonao androany. Halleloja, tena tehiteny amintsika hoe aza maratsara zavatra miaraka am' Jesosy, tsotra miaraka am' Jesosy, fahadiovam-po zay le Jesosy dia hiala amin'ny fahadiovana sy ny fahatsoranao am' Jesosy. Amen, amen, halleloja, halleloja, halleloja. Androso amikery tsika ao am' Jesosy, androso amikery tsika ao am' Jesosy. Fitafiana mila tafianao de Jesosy. Amen. Fitafiana mila tafianao de Jesosy, mitafy fahadiovam-po, mitafy famoram-panahy, mitafy an' Jesosy. Ndao hiaritsanga antsika hisaotra an' Jesosy, hiary hidery an' Jesosy, hiary hivavaka. Halleloja. Sotranao zay Jesosy ny am'izany teny nomenao anay zany. Amindra fo aminay. Raha tondro sainanay mbola tao anatin'ny filany nofo, ny filany zao tontolo zao sy ny zavatra zao tontolo zao. Androany ianao mampianatra anay hiaina ao amin'ny fahatsorana, hiaina ao amin'ny fanetretena, hiaina ao amin'ny fahafenonao. Mametraka an'ilay tororay aman-dreny, zoky zany raha lasa anabavy rehetrareto, tafapaka ny amin'ny teny zany. Hiaina ny ao amin'ny fahatsorana Jesosy. Hiaina ny ao amin'ny fahatsorana Jesosy. Hiala daholo ny masika rehetra, hiala daholo ny fisehosehoana ety ivelany, hiala daholo ny endrika ivelany fa mba ho fo madio ao anatiny ao Jesosy. Ho fo madio ny ao anatiny ao Jesosy, fo feno fanetretena, feno fitiavana ary fo mandaza rehetrarehetra tsy avy aminao, tsy ao anaty fieboebona, tsy ao anaty firehareana. Halleloja, erahiny ianao Jesosy, sotrany amin'ny fitiavanao, sotrany amin'ny fitiavanao. Ianao nitahiriny tsirairay avy, ny fony Jesosy ho tany lonaka ary ny teny rehetra nyzaraina tsy ho tsaingohan'ny fody fa amaka, amaka, amaka. Hitombo ary amo Jesosy, amo Jesosy ho anao. Ianao ny lehibe indrindra. Fahafahatrany ianao raha hitanao hoe misy ataoko hoe misy zavatra mila ahitsy ny tompo aminao dia mivavaha. Mifona amin' Jesosy raha nisy ozy le voasoratra hoe mihevitra zay avonavonana, raha nisy hevitra nioatra noho ny hevitra Jesosy, raha nisy fireharehana sy fizaozahoana tao anatinao, ifonay am' Jesosy zany, ifony zany. Raha toka nisy fanirinany zao tontolo zao tao anatinao, ifony zany. Fa androany Jesosy mitady anao eo atongany, androany Jesosy mitady anao mandohalika tahaka ny Maria mipetraka eo tongotra Jesosy, mitazana azy, mijery azy fotsiny. Ary hoy ianao androany hoe izy tsy maintsy mitombo, dia ianao tsy maintsy miaina. Halleloja, sotra Jesosy. Vavaha mafy mihitsy. Mba nitoetra an' Jesosy eny nitoetra anao, malemy fanahy sy tsy miavona-po. Tsotra. Halleluja.
Sotra Jesosy. Halleluja. Jesosy ny fitafianao. Jesosy ny fitafianao. Jesosy dia ampy. Jesosy dia nilazain'ny olona rehefa nitory io ve tsy ilay zanaky ny mpandrafitra. Tsy tsisy zavatra nieboebo sy ny rehareta ho aminy. Jaona mpanao batisa rehefa tany anefitra dia hoe volon-drameva fitafiny ary valala remby sy tantely no alina. Tao anatin'ny fahatsorana zany. Aokanao iaina amin'ny fahatsorana, fiteninao amin'ny fahatsorana, ny fonao amin'ny fahatsorana, ny fiakanjonao amin'ny fahatsorana, ny sakafonao amin'ny fahatsorana, ny fomba fiainanao amin'ny fahatsorana araka ny itiavan'i Jesosy azy. Ao anatin'ny fahadiovam-po. Fa tsy ao anatin'ny kitoto koa nefa. Ao anatin'ny fanetretena. Ao hiteny aminao Jesosy. Malemy fanahy tsy miavonam-po Jesosy. Dia ho malemy fanahy tsy miavonam-po koa ianao. Halleluja. Mamindra fo sy miatra Jesosy. Mamindra fo sy miatra koa ianao. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy io. Anao ny fanjakana, anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra. Halleluja. Mahery ianao Jesosy. Mahery ianao Jesosy. Mpanjaka ianao, lehibe ianao, tompo ianao. Lohalika rehetra andohalika ho aminao. Lela rehetra anaiky fa tompo ianao. Ny fo rehetra eto anaiky ianao Jesosy. Anaiky ianao Jesosy. Halleluja. Mba tsy nohony aminay ny tenenan-dratsy ny anaranao. Fa mba ho hiteny aminay ianao Jesosy ary atonga ny olona hideranao Jesosy. Halleluja. Sotra tompo. Amen.